Mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao ny toana atao anatin'ny voka-pikarohana nentin'ny manam-pahaizana malagasy iny araka ny fanazavana nentin'Andriamatoa Guy Andriambololona Nivo mpanolotsainy ny filohan'ny Repoblika raha tsika tazao manaraka izao ny fanehoan-keviny. Amin'izao fotoana izao tena nafinaritra aloha le tezy ninoky tsara le izy tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary amin'izao fotoana izao dia azo atao hoe io zao no tena andehanantsika les transitions énergétiques araka ny fantatrareo moa zany dia ohatrany hoe ny anisany hoe ny objectif atao zany dia hoe amin'ny 2030 dia 70% 80% ny énergie dia renouvelable. Ka tena nafinaritra mihitsy narehany le tezy teo satria ohatrany hoe hitako tena hoe afaka manampy zany an'ireo eritreritra zay atao amin'izao fotoana hoe étude zay natao amin'izao fotoana izao ary tonga le izy zay tsy dia madaccord loatra ako amin'le jury teo amiko le izy tena tonga dia hitako hoe ino misy teo tena lainy pratique ary pragmatique le tezy miresaka izy au niveau an'le resaka hoe autoroute de l'énergie iny nampiseho koa izy au niveau an'le resaka charbon fomba zany idiran'ny charbon anatin'ny angovo ary tena anisany nafinaritra any nahita an'le hoe ahoana zany hita hoe tenenanao étude tsara izy tamin'le resaka charbon avy aty amin'ny sud zany ampiakarana azy amin'ny lalana iny ny momba an'le charbon zany tiako atao kely zany le resaka hoe charbon propre moa zany atao hoe tsy tena zany ny fomba fiteny fa ny atao dia ohatrany hoe mba ampiakarana amin'ny rendement zany mba hakely an'le hoe ny asian'le hoe CO2 ka ampiakarina le rendement ka efa misy zany amin'izao fotoana izao zany étude eran'izao tontolo izao mandeha amin'iny ka raha toa ka vita zay étude zay dia zany hoe ahafahantsika zany mampiasa ny charbon zany avec un rendement plus élevé atao hoe 45% iny dia amin'izay fotoana zay dia tiako toreny potentielitsika dia tena tsara mihitsy ny fampiasana ny charbon.